Mbola eo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay fa sokajy zokony kosa indray izy tina ny vétéran sy ny super vétéran nanomboka ao Mialasabotsy ny andro voalohany amin'izay fedina ny tompondakan'ny ligina Nalamanga izay tsara fanomboana ary zareo avetsy afa Kazomanga tamin'ity andro voalohany ity rehefa nandresy ny ava tamin'ny sa 5-3 tsara fanomboana ihany koa ny Asut tamin'ity andro voalohany ity. Tsara fanomboana ny afazy avetsy Kazomanga manao akanjo fotsy amin'ny sary raha ankatroka amin'ny ekipan'ny Ava manao akanjo mavo teo amin'ny lalao baolina kitra ho an'ny sokajokony ny super vétéran izany nanomboka ao Mialasabotsy ny andro voalohany amin'ny fidina ny tompondakan'ny ligina Nalamanga resin'ny afazy tamin'ny sa 5-3 ary ery zareo Ava tamin'ity andro voalohany ity. Atira! Vem! Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny sa 3-0 zareo avetsy Kazomanga. Baolina tafiditry Sylvain avokoa ireo baolina 3 matin'ny afazy ireo. Teo amin'ny fidirana faharoa dia takiny avizanana ho an'ny Rotota amin'ny andro voalohany azy dia samy nanova mpilalao ny Rotota nety zay ho an'ny afazy raha hita ho lesoka kosa ho an'ny Ava. Mbola napiditra baolina roa indray mantsy ny zareo avetsy Kazomanga ka nahalasa nisany ho 5 ray sisa tafiditry ny Ava teo amin'ny fidirana faharoa. Tsara fanomboana araka izany ihany koa ny Asut ho an'ny super vétéran izay nandresy ny GSM tamin'ny sa 2-0 ary ny lalao fahatelo farany tamin'ity andro voalohany ity dia ho an'ny sokajy vétéran kosa Sarakajala 3-3 SOS Village d'Enfants sy ny Malagasy United.